Dany amin'ny vovoiny fa noraisiny bromatry ny anteneran-dola teny Anosy ireo délégué ny syndicat ny Air Madagascar io maraina io ka walefa ny filohan izany andrim-panjakana izany amin'ny fahefana mpanatanteraka ny etaetany izy ireo. Sarotsiny amin'ny fanjakana tandalana ny filohan'ny anteneran-dola raha nambarany maraina teo teny amin'ny lapana Anosikely taoriny ny fandraisany ireo délégué ny syndicat ny Air Madagascar izay mbola miandry hatrany ny fampiarana ny didim-pitsarana mikasika ny famerenana azy ireo amin'ny asany indray. Zady izany misy amin'ny fanjakana tandalana ary zay mahatonga ny hoe ny tsy maintsy mandefa any amin'ny tokana raikitra nefa kosa dia misintona ny sainy tokana raikitra amin'izay iverinay atao bromaritra fa tokony ho atao zany. Nambarany fanoraisina ny etaeta ny fangatana sy ny alahelo reto mpiasan'ny Air Madagascar ary alefa any amin'ny fahefana mahefa no ny fisiny ny fisara-pahefana na ny séparation des pouvoirs. Milazany heviny ihany koa ny mpisolo vava ny maître Olira Zafinjatovo izay piary ireo délégué ny mpiasa ireo. Iza moa zany ny hevitra anazy hoe zao nanaovanao azy monsieur le président fa tarito amin'ny sofiny ireo membre ny gouvernement reo mba hanatanteraka sy ahafantatrao izao ny asanay dia ho tanteraka fa tsy sakanareo ministre koa hoe 12 volana izao no tsy nisitraka ny zony ary tsy nandray karama ireo délégué ny mpiasa miisa efatra ka isy ny fepetra raisin'izy ireo. Nametraka karazana ohatran'ilay tsy menasy akory sanatria fa fatafy efa 12 volana amin'ny volana jiona ity izay efatra amindala azo ao tsy nisitraka ny zonay tsy nandray karama dia natilana tsy tiana zany tsy maintsy hanao zavatra izany fa dia anatsako izay zay ataontsika hoe procédure amin'izareo ahafahana saisir ny exécutif fa vatany kosa rehefa hitanay fa tsy mandeha araka ny tokony misy zay tsy maintsy andray fepetra amin'izay zay miaraka amin'ireo syndikana manay. Raha ny fantatra dia isy ny fionana miaraka amin'ny syndika maro izay ho tanterahana eny Ampandrana Rahapitso.